Antoko mijoro sy velona sy miroborobo ary say miatrika ny toetra ara-pirenena hatrany antoko tiako Madagasikara. Isan'ireo antoko manara-dalàna indrindra eto Madagasikara ny antoko TIM ary antoko nametraka tantara sy nanandratra ny anaran'i Madagasikara ny fitantanana ny antoko. Raha araka ny nambarany sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro androany. Tsy gisitry Madagasikara nandritra ny fitondrany antoko TIM ary tsy mitsahatra mijoro ny antoko amalin'entaheta ny vahoaka raha ny fanazavany. Raha ny image aloha zany eto amin'ny firenentsika raha ny tadidin'ny olona dia ny fitantanan'ny antoko tiako Madagasikara nametraka avo ny toerana misy an'i Madagasikara tamin'ny firenena maneran-tany zany. Tamin'ny itondran'ny antoko TIM tsy gisitra ny firenena misy atsika. Teo amin'ny laharana fa 720. Ny anisan'ny tsara indrindra ihany koa ny fiakaran'ny arikarena faobe ary ny fiandrandrany olona dia ny fiverenan'ny antoko TIM eo amin'ny fitondrana ary izay no mahatonga anay mbola mijoro mandraka ankehitriny amin'ny antoko politika anay tsy maintsy mijery izay ny hamarina ny etaetan'ny vahoaka. Etaetan'ny vahoaka ny fiverenan'ny antoko TIM eo amin'ny fitondrana dia anjaranay miezaka manatanteraka sy mamaly an'izay etaetan'ny vahoaka izay. Feno 13 taona katroka rahampitso 3 Jolay 2024 moa ny antoko tiako Madagasikara ka tahaka ny fanao isan-taona dia isy ny hetsika entina namariana izany manerana ny nosy. Raha ny eto Antananarivo manokana dia ny zoma 4 Jolay izay tanterahana etsy Belair sy Sabotsy 5 Jolay 2024 etsy Magro Beoritsika no anatanterahana ny fanamariana izany izay antsoina ireo mpikatroka TIM rehetra raha araka ny fanazavana nentin'ny sekretera jeneraly ny antoko TIM Sombavam-bahoaka Antananarivo faefatra Rina Randriamasinoro hatrany. Ka eto zany dia ampahafantarina antsika mpikatroka rehetrarehetra ny tanàraty rehetrarehetra ny any eto Antananarivo na ny amin'ny faritra satria noho ny fahateren'ny fotoana dia mba ahafahana ialana amin'ny vaovao isan-karazany. Dia androany izay mampahafantatra amin'ny alalan'izao fiampetsonan'ny mpanao gazety izao ny fankalazana izay anniversaire ny antoko tiako Madagasikara toy ny fanao isan-taona izay. Ny any amin'ny faritra samy manomana ny anniversaire afaka samy manao organisation ihany koa izay tsy tafiakatra mamonjy ny feonambe ho ataontsika aty Antananarivo. Faran'ny programa hoentina manatanteraka an'izay dia ho ankalazaina ny amin'ny zoma sy sabotsy ho avy izao. Ny amin'ny zoma dia isy ny atrikasa izay atao andraisana anjara ny mpikatroka ny antoko TIM rehetra dia ho lazaina amintsika moa ny toerana sy ny fotoana hoentina manatanteraka an'izay fa fanamafisana ny fiantsoana izao atao androany izao. Ny amin'ny asabotsy dia ho ataontsika eo Magro Beorika no anatanterahana azy dia iantsona ny mpanaradia rehetra ihany koa na ny TIM izay zokiny na ny ankehitriny dia antsona daholo tsika mpitarika TIM rehetrarehetra mba hiaran-kalaza amin'izay anniversaire ny TIM izay. Ny tanjotsika ao anatin'ilay izy dia ny teny manapetrakantsika dia hoe antoko velona ary antoko miatrika ny toetra ara-pirenena ary antoko miroborobo ho modely eto amin'ny firenena. Tsy hiroso amin'ny fangatana fahazondalana eo anivon'ny prefektiora Antananarivo kosa nefa ny antoko tiako Madagasikara amin'ny fanatanterahana ity fankalazana ny 17 taona ny zoron'ny antoko ity satria fiainana antoko manokana no atao ary etsika tsy fidinana an-dalambe na famorim-bahoaka ka tsy tokony hisy ny sakana amin'ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana. Raha antoko anisan'ny mpanara-dalàna indrindra raha eto Madagasikara dia ny antoko tiako Madagasikara ary azo verifiena zany satria voatsela ny nanavao ny fametrahana an'izay statut sy règlement intérieur ary ny rapport d'activité zany ny antoko TIM teo anivon'ny ministèran'ny antotany anaporofona ny mahantoko ara-dalàna azy ary antoko miaina ihany koa zany hoe ankalazana izay anniversaire izay. Ny etsika izay ho atao amin'ny Magro Beorika tsy etsika an-dalambe ary tsy famorina vahoaka fa etsika fiainan'ny antoko ary ao anaty efitrano no anatanterahana azy dia tsy hitako hoe inona moa ny sakana tokony tsy ahafahana manatanteraka an'izay. Anniversaire ny antoko ve izao ny olana eto amin'ny firenena sa ny firenena mihitsy nefa sahirana fa aminay aloha tsy misy antony tokony ho anakanana an'izay anniversaire ny antoko tiako Madagasikara izay. Ny amafy tatoaty ny fiaretan'ny vatam-panjiro anantanana Antananarivo sy ny manodidina
raha voafaritra ho mandritra ny ora 2 izany teo aloha dia efa mahatritratra ny amin'ny ora 4 ny fahatapahana tatoato izay mampitaraina ireo mpanjifa ny orinasa Jirama. Mbola tsy nisy vahaolana araka izany resaka délestage hatramin'ny androany. Etsekilany anefa miroso amin'ny fitokonana indray ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama izay voalaza fa noho ny fanovana ny sada sy ny rafitra mifehy ny orinasa. Raha oharina amin'ny zava-misy dia tokony hijery ny fototry ny olana sy ametraka vahaolana manoloana ny fisian'ny jiro sy rano no tokony himasoany ny mpiasan'ny Jirama ho ny fanehoan-kevitra nentin'ny sombam-bahoaka ny distrika Antananarivo fahaenina tany Telandrazana Mandimbisoa androany. Nambarany fa efa manao ezaka ny fitondrana tarihany filoha Andry Rajoelina amin'ny fikarohana vahaolana ka tokony handray ny andraikitra andandrify azy koa ireo mpiasan'ny Jirama. Tsara ngamba jerena manokana mihitsy aloha makasika an'ilay hoe tena vahoaka hoe tena say marina ve le vahaolana amiko tsy vahaolana aloha ny grevy. Faharoa manarakaraka izay ohatra somary misintona kely ny sain'ny mpiasan'ny Jirama ihany satria nandritra an'izay taona lavitra be izay anisan'ny olana ngeza be tao anatin'ny Jirama ny enoeno ary misy mihitsy ny arany no miteny hoe izay no netombohan'ity olana amin'ny resaka délestage ity resaka fanodinkodinana nireny solika mampihodina groupe ireny dia te hisintona kely ny saina zany androany hoe tsy tokony ho ireny ve nefa dedavana vahaolana hatramin'izay satria zareo mpiasan'ny Jirama ihany ange no anisan'ny tokony andraikitra tao anatin'ireny donc ho anahy manokana zany tsy hoe aniliana andraikitra ny mpiasan'ny Jirama na aniliana andraikitra ny mpitondra fa ny tena tsara verina mipetraka mihitsy ny aloha ny rehetra dia mijery hoe aiza le tena olana dia inona ny vahaolana fa raha ho an'ny fanjakana manokana indrindra ho an'ny président Rajoelina dia tena hoe ny hery sy ny saina sy ny atao hoe farany hitan-tsaina rehetra dia afantoka atao anatin'ity Jirama ity daholo hoe aiza ny vahaolana ka angambany amiko mauvaise foi ihany raha ohatra ka tonga dia hoe hanao grevy zany satria raha hoe tena fitiavana ny vahoaka tsy vahaolana zany. Tsy tokony ahagaga kosa nefa ny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny Jirama ho isiteny Andriana Solonyaiko solombavambahoaka ny distrika ny Toliara voalohany izay manoloana ny fomba fitantany ny tompony andraikitra ao anatin'ity orinasa ity sy ny sata vaovao izay napetraka. Itera-doza ho an'ny orinasa mantso io sata vaovao io ka isan'ireo tsara toerana indrindra amin'ny fanaovana antso fanairana manoloana izany ireo mpiasan'ny Jirama ho ny fanazavany. Ka raha ny fijeriko tsy gaga raha mitokona ny mikasa hitokona zany ny mpiasan'ny Jirama indrindraindrindra zavatra anankiroa le izy voalohany indrindra le fomba fitantanan'ny DG zany izay nahatsapa ireo mpiasa ireo fa tsy mipetraka zay le olona zay na menansa petrany hoe fandroana mpiasa ao anatin'izay zavatra zay raha izay. Faharoa manaraka zany le sata vaovao izay hita hoe mampidondroza ny orinasa fanjakana ho lasa hamidy amin'ny olona hafa ary tsisy olona tsara toerana mihoatra an'ireo mpiasa ireo izay fefa nandefa niny alerte iny hoe ho danger amin'ny orinasa ity sata vaovao ity. Ka ny zavatra tiako tenenina ao anatin'izay zavatra zay zony ireo mpiasa ireo no migreva ao anatin'ny lalam-pandrenana le zavatra zay. Miantso ny tompona andraikim-panjakana kosa nefa ny solombavambahoaka sy teny Andriana Solonyaiko mba tsy hangina manoloana ny olana izay mianjady amin'ireo mpiasa ireo. Miteraka ahiahy amin'ny vahoaka mantsy ny zava-misy izay heverina fa fitaovana entina ampitomboana ny délestage io fitokonana nataon'ny mpiasa io. Olana famokarana mantsy no olana amin'izao fotoana izao hoy teny Andriana Solonyaiko. Fa vokatry tsy fananam-bola io délestage io. Ny olana eto dia olana resaka production fa tsy resaka fitantanana fotsy fa production tena olana ngeza ka tsy maintsy ny production tsika lafo noho ny amidina azy ka raha vao mpiasa ireo tsy hiasa ka izy délestage tena enjana be ao dia hailika any amin'ny tahaka ny fataony Ngay Rajoelina hailika any amin'ny mpiasan'ny Jirama indray ny délestage zay tsy mety zay. Mahasolombavambahoaka ny siteny Andriana Solonyaiko zony ireo mpiasa ireo no manao grevy araka ny lalàna eo ary niantso zareo tamin'ny teny fahendrena
ny fitondram-panjakana mba hama an'io olana io dia aoka tsy hisy zao zavatra teneniko zao hoe sao dia atao excuse io a fa ny fitondram-panjakana tsy manam-bola ividianana carburant ahafahana mamelona an'ireo mille ireo a ahafahantsika tsy siny délestage. Tsy aivina moa fa efa saika manerana ny faritra eto Madagasikara noho ny sy ny hetsika fitokonana ataon'ireo mpiasa ny orinasa JIRAMA ireo ka isan'ny trangana izany ihany koa tao anatin'ny faritra Toliara nanomboka ny talata lasa